atao zay tokony atao dirao mitomponao va misokatra nilany traoantsike nirotsaka ny fitahiny tsy voatanise utahiny anao rambidy tsotahiny anao rambo utahiny nafuzy anananao e utahina kunyaterakiny kibunao utahina nyakunanao Androany telo roapolony sabata telo roapolony volana Desambra taona 2024 eto Diego tany Balavola no tokanana ny fiangonana Apocalypse eto Madagascar maneran-tany atrehan'ny filoampan'olona ny pasteur Mayor Landré Christian de Donesi ny vadiny ary zanany ny pasteur régionaly pasteur Pierre Audin ny président ny fiangonana Ambalavola olona Yvon sy ny président ny paroisse olona Zibera ny président fiangonana Franco rakoto olona rakoto Vao Daniel fiangonana Leskama olona Alexandre sy ireo sotenan'ny fanjakana izay miaraka amintsika eto ary eto anatrehan'ny anabavy Lucienne izay atao hoe vy nahitana toto nafotsy na masaka miaraka tamin'ny fiangonana Apocalypse teto Diego sy ny fiangonana Foibe dia mitokana ity fiangonana tia ny tenako iraka ny Foibe nasionaly androany fa 20 volana Desambra taona 2022. Ya uspamana ini marebatu para mariana ni kalau di fiangonana Apocalypse itu Adiebode Ambalavola. So ni surat apa surat itu fiangonana Apocalypse Ambalavola fitiavana. Ni perikopan ruang pun di dalam fitiavana mitsi ni. Oh ya. Dia fanarakan cara fiangonana Apocalypse Ambalavola fitiavana aksanan. Untuk mana ruang sabata di 20 Desember kita fursuali ni filua ni pandrenana lola bezara Lucien ni filun fiangonana lola Zafna Nadasa Marjona Yvon filun Borasi lola Zibber ni filua nasionali regionali pasteur Rukut Malala San Piero Perukan ni filua Maliratani pasteur lola Kristen di Zone Pati mi bentanana di waktu tujuh saat diri itu berana dan berkasi prepare waktu bulan sena sekretario
urbani division una tantia mi pare dia un leve nunni Italia dua uso batu di mak ya il corso per Patacana di commercial della ini roktan filamina na arifan ini mamni arifna bintahnya saya akan sedikit jangan disuruh nanti mati dia ke waktunya